la création d'une clinique, ça a été un parcours de combattant, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, j'étais fonctionnaire en arrivant vers 1980. On m'a installé à l'hôpital de la Pointe pour ouvrir la chirurgie cardiovasculaire. Et quelques années après, vu le contexte, on n'a pas pu travailler correctement parce qu'à cause des insuffisances de matériel technique, l'idée est venue chez nous de vouloir chercher autre chose. Donc on a cherché. Donc on s'est dit, allez, on va créer une clinique. Bon, en créant donc, à ce moment-là, je me rappelais à l'époque, à l'hôpital de la Pointe, j'étais obligé d'opérer torse nu, voilà, avec des gants, parce qu'il manquait de matériel, il manquait beaucoup de choses. Et ça m'a vraiment déçu. Et à la longue, on a cherché une voie pour faire du privé. Et j'étais avec mes amis là. J'avais des amis qui sont déjà partis, professeur Rakout Jafi Georges, professeur Jérôme Rakout Mandim, Aran Dinoun Mandim, qui était un chirurgien thoracique. Professeur Georges était un chirurgien osseux. Je leur ai parlé, je vais aller ouvrir une clinique, et ça ne marche pas. Après, et les deux, ils ont dit, Matanela Raza, Azamano clinique Zan, la famate, j'ai nanareta de Tunga de pas Tistafita Taoul. Ah bon, ça marche bien, oui, c'est dur. Bon, j'ai réfléchi, on a réfléchi, mais finalement, vu les conditions de travail difficiles, on a cherché un moyen. Et c'est là qu'on a vraiment été en couple avec ma femme là, pour chercher un moyen de créer du privé. Et dès que c'était un parcours de combattant, on avait la foi, la volonté et la ténacité. Parce que c'est difficile. Premièrement, on a cherché un prêt bancaire. Et on a contacté une banque. Et la banque a fait un dossier pour me répondre après insolvable. Et pourquoi? Parce que j'étais fonctionnaire et que mon salaire était, à l'époque, c'était de 120 000 francs, je crois, 120 000 francs. Et dans le dossier, ils ont écrit insolvable, il ne peut pas rembourser. Mais j'ai vu le banquier, j'ai dit, mais je ne le rembourserai pas avec mon salaire de fonctionnaire, mais je veux faire marcher la clinique et je vais rembourser avec ce que je gagnerai par la clinique. Mais ils n'ont pas cru. Et donc on a refusé. Deux banques nous ont refusé. Mais par chance, il y avait une banque dont on a connu un peu le directeur, a accepté de nous aider, quoi. Et c'était tout un parcours, hein, parce que j'ai vu donc quelqu'un, un étranger, qui faisait des prêts à côté de moi, en même temps que moi. Lui, ça m'a étonné, son prêt était sorti très rapidement. Le mien, ça a traîné un an, il n'y avait rien encore. Et c'est plus tard que je me suis rendu que j'ai rien fait. C'est-à-dire, sauf santé, vous comprenez le sens que je ne savais pas, je suis venu seulement, je demande un prêt, et c'est tout, j'ai rien vu. Mais j'ai vu l'étranger, après l'étranger, il a donné des commissions au machin. Donc c'est un message pour les jeunes, là, les futurs jeunes, là, qui auront des postes élevés. Pensez aux locaux. Faut pas vraiment sous-estimer le locaux. Donc, finalement, on a eu un point. Et le deuxième problème, c'est qu'à l'époque, il y avait une dévaluation de l'option de l'arrière, et c'était le nom de la FMG encore. Et à ce moment-là, le prêt bancaire ne suffisait plus pour faire venir tout le matériel. On était obligé donc de choisir le matériel
à ouvrir la clinique le minimum, le minimum qu'on puisse commander, mais pour faire marcher la clinique. Donc c'était une réduction de presque de 50%. Et finalement, on a foncé là-dessus avec ma femme et on a réussi à ouvrir cette clinique. Merci, voilà. Bravo pour ce parcours. Bravo. Plein de messages ont été dit là, ce que j'ai envie que vous notiez, je le dis toujours à mes enfants, on fait avec ce qu'on a. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, on fait avec ce qu'on a. C'est un exemple, pas de prêt, rien. Papa a dit que c'était en couple. C'est comment l'entrepreneuriat en couple à 37 ans? Maman. On s'est déjà mariés depuis très longtemps, 37 ans. Vous entendez? Non, on n'entend pas bien. Approche-le. Voilà. Vous l'a-t-il demandé comment ça se passe le couple en 37 ans? Là, je réponds. Oh là là. Alors, je répondrai, c'est pas seulement 37 ans. On s'est connus quand on était en terminale. Mais on a bien travaillé, les enfants, hein. On a bien travaillé. On a passé le bac. On a fait première année de médecine à Madagascar. Et puis après, on était parti en France pendant 11 ans pour faire nos études en France. On s'est mariés, on avait l'autre enfant, notre fils est là, notre fille est là, la troisième est en France. Et puis on a fait donc les études en France, avec les enfants, avec les études finies, les diplômes réussis, nous sommes rentrés à Madagascar. Et c'est là que mon mari a raconté, il a travaillé à l'hôpital Ravennès-Laval, parce que c'est le ministère qui a fait rentrer à Madagascar pour ouvrir le chirurgie cardiovasculaire. Et moi, en tant que pédiatre, j'étais déjà installée, j'ai jamais été fonctionnaire. Moi, j'ai ouvert mon cabinet et je travaillais avec ma secrétaire, avec une infirmière. Et j'ai travaillé à Madagascar déjà au début, jusqu'à maintenant. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a ouvert. Lui, il était à l'hôpital Ravennès, qui n'allait pas trop, et il fallait ouvrir notre clinique. Et la clinique, si vous le voyez là, c'est la clinique Saint-Paul. On a ouvert ça, donc il y a 37 ans. Et c'était bien. On était déjà ensemble, et être ensemble, on était mariés. Donc les secrets. On était mariés il y a beaucoup d'années. Si tu devais dire juste en 3 mots, qui dit c'est quoi, comment on fait quand on est entrepreneur, en plus médecin, que le couple marche? S'il y a 3 qualités, 3 qualités, ça et ça, je sais pas. Ça a marché parce que on faisait tout ensemble. Les études, la musique, le sport, les enfants. Et tout. On a tout fait ensemble. Donc ça a marché. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que donc, quand on travaille en couple, c'est bon. Quand on travaille en couple, il faut quand même bien être en communication, s'entraider et surtout adopter la même voie. C'est pour ça qu'on a suivi, donc le principe est de suivre la passion de son conjoint. Ce que ma femme aimait, je suivais ce qu'elle savait. Et de mon côté, elle me suivait aussi pour la musique, parce que j'étais un peu féru de la musique, elle suivait. Elle a même appris le violon à cause de moi. Et de son côté, elle aime beaucoup faire le sport. Et j'ai fait beaucoup de sport aussi avec elle. On fait donc en même temps donc, le tennis, la piscine, et toutes les distractions, quoi. On est toujours ensemble. Donc le fait d'être toujours ensemble, ça permet de rectifier toutes les choses et de prévoir donc ce qu'on pourra créer dans l'avenir. Hein. D'accord, merci pour ça. Et pour pouvoir créer une entreprise, il faut avoir la santé. C'est ça. Quelles sont les clés en fait pour avoir un bon corps, une bonne tête, un bon cœur? Voilà, je sais que vous avez tous des choses à dire. Peut-être que tu veux commencer, papa? Jogamane tena finalise inona no ohatran'ny hoe zavatra miafina
tokony fatarina eo amin'ny lafin'ny fahasalamana mba aila velona ny olona. Zao mantsy rehefa manao orinasa na mihevitra anao zavatra tsy maintsy salama tsara foana. Dia izay zany tena izana mihitsy hoe tehirizina mihitsy ny fahasalamana. Fa le olana mantsy ny fahasalamana rehefa ananana izy tsy tsafa mihitsy variana ny tena hoe salama dia mandehandeha fotsiny. Fa rehefa sanatria hoe tsy salama zay vao tonga saina hoe ay tena tsy mety mihitsy le zavatra nataoko tamin'ny fiainana rehetra natonga tsy salama. Dia zay ny mahatsara ohatrany hoe tsara ihany fantatra hoe inona mahatonga an'le olona lava ohatrany hoe misy fitahin'Andriamanitra foana lava be. Ka le izy koa tsy hoe recette be tena hoe tena hoe tsy maintsy arana fa atorotoroko any ny hevitra amin'ny expérience hitako amin'ny médecine zany amin'ny fitsaboana zany dia ohatran'izao le izy. Vete fotsiny juste pour que hoe mba enononareo tsara zay teneniny sady manoratra zay teneniny. Exemple, mon père vient de faire 80 ans et il n'est pas à la retraite. Ok? Moi, je ne dis pas son âge parce qu'elle ne veut pas, mais elle n'est pas à la retraite non plus. Ils étaient au lycée ensemble, indice. Ok, maintenant tu peux avec tes secrets. Bon, dia ny fahasalamana zany misy zavatra paramètre be ao anatin'le izy. Fa zany hoe misy karazana génétique zany, ohatrany hoe misy fanova any amin'ny tenanao mifehan'ny fahasalamanao. Fa zao le izy afaka miezaka ianao manatsara ny tenanao, fitaizan-tenanao mba akily ny fiantraikan'ny zavatra. Raha ohatra anao misy zavatra hoe lova ratsy ao anatinao dia mba mihena le fiasany zany. Dia zay zany ho tany saiko kely any le zavatra zany inona ny tena hoe fototry mahasalama an'le olona ireny zany. Dia voalohany tsy maintsy olona ohatrany hoe optimiste. Olona amin'ny fiainana zany manana fiainana ohatrany hoe tsy mijery zavatra tsara foana. Matsiaro hoe misy fahasambarana ao amin'ny tenany, falifaly izy ohatrany hoe misy fifaliana ao aminy zany ohatrany hoe mahafinaritra azy zay fiainana. Vao mifoha maraina izy dia efa matsiaro ohatrany hoe tena ohatrany hoe zavatra tsara no ataoko, mahita ny anandro tsara dia ohatran'izany dia mahita ny toetany tsara dia efa zay le hoe optimisme zany. Andriamanitra mandahatra andretra amin'ny fiainana fa ianao tsy maintsy mifehy manaraka ny zavatra tokony mba hatsaranao manaraka ny fipetrana amen'Andriamanitra anao. Dia zay zany ile optimisme iny ilaina zany hoe misy zavatra tena hoe inona atao hoe santé psychologique. Raha vao tsara le fisainanao dia tena ohatrany hoe mandeha daholo ny zavatra fiainanao. Vao mifoha maraina ka raha optimiste ianao mizotra tsara daholo ny fiainanao. Raha mifoha maraina ka tonga dia efa kamo velona be tena inona indray nataoko androany manderaka be androany dia tena lasa tsy mandeha daholo le ao anatin'ny tontolo andro. Zay le optimisme. Dia ao anatin'le optimisme io tsy maintsy mitsiky foana. Zay ny tena fondamental mihitsy. Zay tokony nianarantsika ety Madagasikara zay fa tena ohatrany indraindray milona misy tsy ampy ohatrany mahita ohatra zao mahita mipivarotra zao anao karaha makany an'le mpivarotra ianao tsy mitsiky mihitsy le olona. Tena tonga dia ina dravinao ohatran'izany dia tonga dia anona fotsiny. Fa nefa minday any mivahiny ianao mahita ianao vao miditra ianao amin'le fivarotana mitsiky be daholo le olona dia fahafiafarana tsy tavavao koa raha tsy mividy entana. Zay zany le ataoko hoe le mitsiky zay dia efa tena zavatra ilaina be mihitsy ny fitsikiana. Dia aza mifehy mihitsy raha hoe mikakakaka reny any gymnastique respiratoire ilainy ao, ilainy vatanao iny ny diaphragme, ny poumon-nao mila gymnastique dia le raha tsy manao gymnastique dia rehefa le mebe mikakakaka ianao mandeha le gymnastique miodina be ny lalan-drà rehetra mandeha tsara ny fo dia mizotra tsara ny fahasalamanao. Zay zany le izy. Dia faharoa tsy maintsy manana fiainana mietsika foana, misy vie active zany. Ohatrany hoe mietsiketsika hoe mandeha tongotra zany manao gymnastique kely isan'andro. Dia rehefa tonga ny sabotsy lahady dia manao sport modéré weekend. Dia ohatra manao natation ianao zany na manao zaridaina kely ianao fa tsotra hoe tsy maintsy mietsiketsika foana ianao zany. Zay zany tadina foana zany le fietsiketsehana ilaina foana mihitsy zavatra. Fahatelo fisakafoanana. Misakafo tena le sakafo mila sakafo tena ara-dalàna. Ohatrany hoe betsaka zavaboary riche en végétaux
dia mila fibre be da be ny légume zany sy ny boankazo reny tena ilaina be da be mihitsy reny a dia ao anatin'ny zay koa ny trondro koa isan'ny mahasalama koa ny trondro dia reny zany ny sakafonao zany tsy maintsy hoe be légume tsy be boankazo zany a dia trondro ny base zany a dia aleo elana le sakafo mavesatra be loatra ny zavatra tavokena rehetra zany a tsy mahasoa satria tonga dia manimba lahan-drano mipetraka ny cholestérol mipetraka ny zavatra rehetra ny problème lahan-drano fo rehetra dia ny hena ilaina amin'ny fitombona fa raha vao mihoatra loatra le fihinanana azy a dia lasa tsy mahasoa le izy lasa indrindra fa ny hena mena ny viande rouge zany a mametraka aretina be da be ny aveo na lazaiko any rehefa aveo ohatrany hoe mampisy prise de goutte a mampakatra cholestérol ohatran'izany dia io zany mila fitandreo mandreny zavatra reny a amin'le fisakafoananao manarak'izay a fa efatra tsy maintsy miezaka ianao a misakafo amin'ny ora ara-dalàna heure régulière dia tsy dia zatra loatra hoe mino misakafo tara be loatra ianao na misakafo aloha be loatra fa aleo mizatra satria le vatanao a misy rythme biolojika arahany dia rehefa zarinao amin'le zay rythme zay izy a dia ino no arahany zany le izy a dia mety tsara amin'dao le levona tsara dao ny sakafonao dia zay zany hoe tsy maintsy hoe fotoana ara-dalàna ohatra hoe 20 mizaha misakafo a dia mba hoe aratara indrindra amin'ny ray na manenalelany hoe 20 amin'ny ray ohatran'izany fa tsy azo atao le hoe amin'ny telo aloha misakafo atoandro ohatran'izany tsy mety reny a dia rehefa misakafo koa misy tena tsy maintsy zavatra ianarana kely dia tsy maintsy hoe manger à la capacité manger surtout avec sa 70% de capacité ny olona maty zany a rehefa misakafo dia tonga dia mihinana fotsiny tsy azona tsana tonga dia mihinana fotsiny za mandrapavoky tsy mahazo manana misy le sensation na voky zao fandeha le sensation na voky zany a ny estomac vavony ohatran'ny hoe kitapo be dia aty ambany zany a le kitapo be a milatsaka daholo ny sakafo dia aty ambany izy ny réflexe de la satiété zany hoe fahavokisanao a aty ambony le izy aty ambony be akaiky ny œsophage dia le réflexe io a tsy tonga raha tsy efa hoe eo akaiky amin'le œsophage eo le sakafo no zany zany a rehefa misakafo ianao a tsy mety voky ianao raha tsy tonga any ny sakafo dia mihinana foana ianao zany dia anjaranao feanao zany a ohatrany hoe fitopolo isan-jato le izy ny fitopolo isan-jaton'ny any tokony dia mijany fa tsy mahazo mahatsara hoe voky mihitsy fa hoe rehefa hoe ampy zay dia efa dia aoka zay raha tiana hoe ho voky a ny anina anao atao be da be ny crudité a sy ny légume ny antony matsy a le sakafo crudité aéré ohatrany hoe raha misy crudité reny matsy a miainga le izy a izy tsy mifetaka be ambany ohatra hoe mihinambary anao dia toka mifetaka ty ambany mihinana zavatra ana be dia ambany daholo misotrany ianao fa ny ohatrany hoe le mihinana crudité anao a dia miakatra aingana be reo a dia tonga eo akaiky le centre de satiété izy dia voky ianao zay mahatsara hoe aleo asiana crudité be da be zavatra légume ny sakafo a tonga aingana le centre de satiété stimule aingana izy a dia tonga ianao dia voky ianao dia zay zany mahatsara ny tsy tsara mihitsy zany le hoe olona voky be ny olona matsy zany ohatra miandro hoe voky mandrezatra tena voky tsara iny tena tsy mety mihitsy ratsy be ny digestion rehefa avy eo manarak'izay fahadimy a dia ny sakafo a tena misy asa be mihitsy ao toe-batanao mila ianao zany a le atao hoe antioxydant ny fandehan'le izy matsy a zay zavatra hoaniny rehefa miaina ianao na misy respiration na misakafo ina ino ohatrany a misy zavatra loto avoakan'ny rahanao sy avoakan'ny fiainanao le atao hoe oxydation dia le oxydant izy zany a rehefa tonga feno ny tenanao a dia tonga miasa ny rein asony rein asony foie nefa nandray tsy miasa loatra raha be oatra le oxydant anao a dia le manimba ataovy izy le oxydant zany raha ohatra hoe mihinan-kena be da be anao zao dia tonga dia misy oxydation be dia le antioxydant iny a feno any amin'ny raha dia aveo izy tsy levinao ny vatanao le izy a dia lasa mipetraka amin'ny organe izy mipetraka anatin'ny foie izy mipetraka any amin'ny tsinainy amin'ny tova dia iny le oxydation iny a reny mahatonga mitarika an'le hoe cancer zay zany dia ilaina zany a le sakafo misy ny hoe antioxydant dia io antioxydant io a sady mitondra vitamine zany a manampy be anao zany dia le izy zany a
rehefa mihina légume sy voankazo ianao dia efa be tsara zany fa tsara ianao manampy ohatran'le hoe aliment complémentaire li zany tsy mila mividy any farmacie tsy mividy iny any farmacie tsy misy resaka farmacie ty fa zao le zavatra tsika na hoe tsy azotsika tsy ana mihitsiny fa sakafo ananatsika eo tena zavatra tena hoe mahasoa be mihitsy tsy azotsika zany dia olazaiko ohatry zany le aliment complémentaire tena ilaina dia ny voalohany indrindra dia ay tongolo gasy tsara any mizatra mihina tongolo gasy ny antony dia iny tena antioxydant be raha be da be loatra ny oxydant manimba any aminao tsasy le manimba organe iny manao le cancer raha vao tonga le ay dia mitondra antioxydant izy dia potehiny daholo le zavatra iny zany le zavatra oxydant dia zay ny asan'ny ay io ngefa tena ohatrany hoe tena fiarovana be vatanao mihitsiny dia le tongolo io rehefa alain'ny pharmacie izy manao produit izy fa ny baseny ihany mivarotana an'ilay produit anao any amin'ny ohatrany hoe 500 000 francs FMG any ny vilin'ny le boatenao nefa anao vitany ay kely telo fotsiny anao isan'andro dia le izy zany hoanina manta ny ay dia ohatrany hoe mihinana roa na telo na efatra ohatran'izany arakaraka zakanao dia naray moa misy olona tsy mahazaka an'le hoe masika be izy dia afaka atao vinaigrette le izy zany hoe manao flacon kely anao zany dia asinao anina be daveo za asinao ay sakamalao kokoso kely reny dia maka kely isaka misakafo atoandro ianao ny tsaratsara ny sakafo atoandro ny anazy dia sakafo atoandro zany mihinana kely ohatra hoe koso roa na telo ohatran'izany zay le asany ay oui afaka telina fotsiny am'izao afaka telina fa zany hoe nandray misy olona tsy mahazaka azy le atelina le am'le vavony zay fa raha zakanao le dia tsara nandray ma le ay la mety tsy zaka misy tsy mahazaka dia le tsy mahazaka no atao vinaigrette kely le izy dia faharoa zany zay zany ny ay faharoa ny curcuma tamtam io tamtam koa tena antioxydant matanjaka be mihitsy le curcuma io zany fanofanao azy il le ma orange iny maka tapaka ny sotro kely foana anao dia ataova anaty sakafo hoaninao fotsiny ohatra manao roa ianao dia asio tamtam any manao tsaramaso ianao dia asio tamtam kely foana tena antioxydant goavana be mihitsy reo anao tafaraka tena miaro be mihitsy reo amin'ny lalanasin'ny fo rehetra dia ireo zany tena miasa be fahatelo ny sakamalao gingembre izy ny fe tena mahery ohatran'le ray fa manana anti-inflammatoire be izy miaro be koa izy manana misy fiarovana ataony raha misy inflammation anao manala ny inflammation rehetra izy zany dia mampitombo ny immunité immunité an'le olona izy zany zay ny ilaina le gingembre dia misy zavatra ala koa sakafo tsara ilaina tsara hohanina koa dia noix tsika manana le noix de cajou ina moa le amazana mahabiby io mahabiby io tena zavatra ngeza be mihitsy ny asany io misy magnésium misy ny zavatra le tsy ampy amin'ny olombelona rehetra zeny ao anatiny dodolo dia tsara hohanina izy io sady misy antioxydant be ao anatiny io dia izy zany le noix de cajou io tena zavatra tena ohatran'ny karazana fanafody mihitsy io fa zany hoe rehefa mihinana azy zany mba tsara mihinana matetika manao cura kely ohatrany hoe manao herinandro anao mihinana kely sachet ray ny taperinao izy akory tsy aza atao be tabe loatra so anao mihinana hoe lasa sachet be ray amatolo lanao anatin'ray ihany tsy mety zay fa mba mihinana tsikekely isan'andro manao cura anao hoe une semaine anao mihinana noix de cajou dia mijanona dia afaka noix de cajou ndray afaka tababolona ndray mamerina ndray ohatran'izany ireo zany tena ireo le atao hoe aliment complémentaire ilaina an'izy zany le miteny foana hoe voankazo tena mila hohanina tsara dia nare tamin'ny radio any efa mary dia ohatra hoe ny olona diabetika tena tsy tokony mihinana voankazo manga sy misy tany sainy vitsivitsy dia tena sangamiany mihitsy hoe ahoana zany hoe voankazo efa tokony ilaina raha diabetika reny izy mihinana hanina mihinana fanafodina ty diabetika dia mihinana voankazo amin'ny ara-dalàna ianao kosa aloha tsy hoe hihinana godrofolo ndray hohaninao ndray mandeha dia zavatra dia tsy mety zay ohatran'izay fa hohanina aparitaka atao karazany le izy fa ilaina le
bokazo fa tsy marina zany zavatra zany a ilaina fa ny excès tsy mety raha ohatra ny anona kosa aloha tsy mety raha tonga dia asianao sucre be au sucre de canne hoe be loatra ny laninao amin'iny iny ratsy iny ka zao a miankala nutriste miankala le olona miteny amizay marina fa misy sucre ao tsy mandà mihitsy ny sucre fa ny sucre nge a sucre naturel letraina sucre amin'ny bokazo a ilain'ny olombelona fructose dia anarany sucre en bocage dia fructose na bocage fructose zany a tsara fa tsy ohatran'ny hoe glucose samihafa samihafa les quantités koa azafady ny quantité kosa mikoty satria zany izy raha ohatra ka hoe manga be da be raikinao ndray hoanao na be da be dia bien sûr fa raha ohatra manga ray no hoanao ray roa dia tsy manino ny zavatra fruit be siramamy indrindra raisin dia manga koa anatin'izy fa raisin sy manga dia ohatra manao mihinana le ohatra anao mihinana daty mihinana zavatra le any bien sûr reny koa be da be siramamy loatra fa raha mihinana voasary ianao mihinana papay ianao mihinana pastèque ianao pas du tout fructose amin'ireny akely donc tsisy problème mihitsy merci déjà mazava ve zay mazava aloha on peut tout manger mais pas trop manger c'est tout moi je mange de tout hein je vais demander je mange gâteau mais pas trop manger il faut pas trop manger il faut toujours il faut pas trop manger c'est tout ni matin ni midi ni soir il faut pas trop prendre il faut toujours manger un petit peu par exemple le matin on prend pas le beurre on restreint, enfin je sais pas, quand on fait la cuisson, on ne fait pas trop, je ne suis pas très huile d'olive, vous savez, ça coûte cher, c'est problème, mais je ne suis pas très huile, quoi, quel que soit, même l'huile d'olive, je ne conseille pas trop, mais manger des fruits, et surtout pour moi, c'est faire un peu de sport, tous les jours, parce que moi maintenant, je sors tous les jours. Je ne vous dis pas mon âge. Hein. Oui, et je saute tous les jours. Après le bain, je saute un petit peu, je saute 200, 300 tous les matins. Ok. Sport, oui. Donc le sport. Et puis je saute, oui, je saute à la douche, hein, pas sortir, hein, mais faire attention à ce qu'on mange. On se restreint, on ne mange pas beaucoup. Il y a de nems là, je prends 2, c'est bon. Je prends pas 6 ni 7. Il y a des gisbettes, d'autres, je ne mange pas beaucoup. Pour prendre soin de notre santé, combien de fois est-ce qu'on doit aller consulter le dentiste ou le médecin ou le cardiologue par an, par exemple? Est-ce que c'est bien d'y aller une fois tous les 6 mois ou une fréquence similaire? Bon, donc c'est dans la suite. Alors, le 6e, j'étais au rôle de l'aliment complémentaire et je vais continuer un peu. 6e, pour avoir c'est le secret de la longévité. Hein. Éviter la déshydratation. Alors, je ne sais pas si mangeta eta l'autre, il y a un problème avec ça. Betsaka ny olona ohatra hoe tsy tahitra mihitsy ohatrany hoe za matatana tsy misotro rano raha mandafarany rano tena manimba arakaraka tsy fisian'le rano a maina le cellule tonga dia miodina le hafa fa dia miasa ny oxydant rehetra dia lasa cellule cancéreuse le izy avy eo potika le cellule dia zay zany mila misotro rano foana arakaraka fisotronao rano a matanjaka be zany ny cellulenao dia mila misotro rano 2 litre sasany a na 2 litre miankina ny toetrandro raha mamabe ny toetrandro a raha ohatra ianao ny amorontsiraka zao na 2 litre na 2 litre sasany tsy maintsy taperina anatin'ilay andro fa raha tratran'ny atsika be moa dia 2 litre sasany na 2 litre dia mety anto ka izy io a ohatrany hoe rehefa misotro azy a tsy maintsy ohatrany hoe aparitaka le fisotrona azy a vao maraina za dia misotro ohatrany hoe anina be 200 cc eo kopy ngeza be ray vao mifo zany dia misotro an'izay dia avy eo aparitaka anatin'ny maraina misotro matetika foana zany a ny hariva mandrapahatonga ny amin'ny 5 hariva ny antony dia raha ohatra anao misotro ohatrany hoe ny alina dia le hariva anao misotro indray a dia lasa taitra foana anao ny alina mivoaka foana ianao dia zay ny ohatrany hoe aparitaka zany a hatramin'ny 5 hariva le izy zany a ohatrany amin'ny 9 maraina hatramin'ny 5 hariva misotro rano ianao dia zao le izy a rehefa misotro rano reny ianao a na tsy misotro rano koa aza mitana mihitsy ny hoe aza mitana ohatra le hoe envie d'uriner rehefa poritra ivoaka ianao a ndana mandeha io no tena piège be ao an'le olona misy olona ohatrany hoe tsy tonga hoe raha poritra ivoaka izy dia hoe andraso fa aria vo anao fa tsy tazominy any le izy
iny mahatonga ny infection urinaire lasa misy inflammation be le vessie miziziry be le vessie dia lasa marary l'izy dia lasa laveo l'izy la manao infection le olona aveo fa rehefa poritra te hivoaka dia aleo mivoaka foana tonga dia mipipi foana zany zay tsy maintsy raha anakeza zany dia fafito indray zany éviter une alimentation trop salée ny sira dia tena ilaina sira ny vatan'olombelona misy sira ny fototra ny ranomasina sy ny sira rehetra fa ny sira be loatra tsy mahasoa noho zany ny sira tsy maintsy mba atao amin'ny antonony fa tsy tsara mihitsy loha zatra be sira loatra dia mananina koa mitandrina kely amin'le sakafo tsy hanina ny sakafo ohatrany hoe mety mitondra sira be da be ohatrany hoe le aliment transformé reny ohatra ny charcuterie jambon mbany an'ireny tsy mahazo mihinana koa fa mihinana fa amin'ny antonony modérément dodolo zany le an'izy dia iny tokony tandremana kely zany le aliment transformé reny charcuterie reny mitondra sira be da be mitandrina koa ianao amin'ny friture io araka ny tenin'ny vadiko teo hoe azo hohanina daholo igny sakafo fa le tsapaina am'le hoe amin'ny atonony ihany no hohanina fa tsy atao be da be raha ataonao betsaka le izy dia tsy mahasoa anao dia noho zany zany ohatra friture zao afaka mihinanao fa raha be loatra ny friture hohaninao tsy tsara satria le menaka amin'iny voendy dia le miova le menaka zany remarque fotsiny ny menaka tsara indrindra raha nendasana dia ny huile de tournesol sy ny huile d'olive zay raha ohatra anao tena zavatra ka huile d'olive nataonao tsy mivadika l'izy ohatrany hoe lasa mipetraka amin'ny lalan-drà fa ny ohatra anao mamena boanjo nataonao raha vao manao friture anao na menaka hafa rehetratreny na kolzavatra zany dia mametraka cholestérol reny dia noho zany zany fa dika zany tsy hoe mihinana friture foana akory fa rehefa arafa mba te hihinana zany dia reo menaka reo ny huile d'olive tena azo atoka indrindra ny siramamy mitadio fa l'excès de sucre tena loza be ny siramamy ny tena ohatrany hoe mibooster amin'ny cancer ny cancer dia mihena amin'ny siramamy zay matoa zany velona le cancer dia miherinmihina siramamy be le olona reny olona ny olona manao mifady siramamy be reny raha olona ohatra hoe tsy mihina siramamy izy tsy velona le cancer satria le izy ohatrany tsy maintsy tsisy mamelona azy dia noho zany le izy zara fa mitsilopolopo izy mora vonon'le fiarovatenanao fa ny miherinmihina ny siramamy zay zany taremana tsara mihitsy ny sucre zany arakaraka amin'ny mampitombony taona aleo mihena ny siramamy hohanina mizatra mihitsy ohatra misotro kafe anao mizara misotro kafe tsisy siramamy atao siramamy daholo izy fa ny siramamy tena mamapitoza be sa io sa hoe c'est la nourriture principale des cellules cancéreuses zay le izy dia aveo fa valo tsy mahasoa foka sigara dia sigara koa tena manimba ny taova rehetra any amin'ny poumon zany avokafoka dia manimba ny vessie mamelo ny prostate ohatran'izany manimba organe rehetra any amin'ny tsinay le izy dia tsy tsara mihitsy le sigara io zany ny alcool le alcool leny mantitra ny hoditra vieillissement de la peau fa zany hoe rehefa misotro alcool ianao modérément zay zany ohatrany hoe l'alcool doit être pris de façon modérée zany hoe mihinana afaka misotro alcool ianao fa le raha hoe be da be loatra anao tena ohatrany hoe mahona fomba fitenin'ny olona midoro cause-ny olona angambatra zany raha diso be loatra izy tena manimba be an'le taovanao rehetra fa tsy maintsy modéré izy dia ponctuel le izy satria iny manimba hoditra be le alcool zany dia ny anona koa ny soda reny koa tsy tsara koa miherinmihina loatra an'ireny mba mihinana tsy hoe tsy mahazo mihinana koa afaka mihina fa modéré daholo izy satria ny soda reny mapetraka ny ohatra mitarehan'ny olona zao dia mametraka rida be da be rehefa mihinana be da be ianao dia ny zavatra tsy maintsy embesanao embeso ny lanjanao poids surveillance poids io le poids io zany misy ohatrany hoe tsy azo atao mihitsy be loatra le poids dia samby miambina poids zany dia tena goavana indrindra tour de taille tsy mahazo atao zany zay ampianany tour de taille le tour de taille matsy raha vao be loatra menaka hohaninao ohatran'izany ny sakafo haninao dia ao amin'ny kipo izy mipetraka voalohany dia ao izy mistocke
dia iny zany témoin amin'le hoe raha ohatra miakatra cholestérol na miakatra dia témoin an'le hoe fiakaran'ny menaka izy na fiakaran'ny diabètenao ohatran'izany koa dia iny an'izay mila fitandremana dia tonga amin'le famalinan'le nisy fantana tetsa hoe suivi médical. Neuvièmement, suivi médical zany a ilaina mihitsy manao bilan matetika. Tsy maintsy mba manao bilan nale tsy mety le olona hoe tsy manao bilan fa matahotra sao ratsy ao. Aleoko miseho le bilan hoe ratsy dia tonga dia misy fanefitra azo atao. Zay tadio foana fa ny zavatra aretina raha miseho vao manomboka miseho le aretina dia tonga dia afaka idina, afaka rovana. Fa rehefa le tena stade efa lavitra be zany tsy tratra intsony le izy. Tu peux dire en français cette partie-là juste? Ouais. Tu peux dire en français s'il te plaît aussi? Ah bon, juste cette partie. Donc un suivi médical donc, doit être fait régulièrement pour détecter et pour éviter donc l'apparition donc de cancer par exemple, d'autres pathologies. Donc à ce niveau, il faut bien se soigner, faire un bilan parce qu'il y a des maladies insidieuses qui arrivent sans qu'on se sache. Parce que il y a des maladies qui donnent des signes qui apparaissent d'un seul coup. Par exemple, si vous avez le palu, vous avez tout de suite la fièvre, on le voit. Mais si vous avez le diabète, on ne voit pas. Hein. Non, le diabète ne se voit pas d'emblée. Le diabète n'apparaît qu'après plusieurs années. Et il faut le détecter. Parce qu'il y a des systèmes de prévention qu'on peut faire avant. Donc, et dès que la pathologie apparaisse, dès que les signes apparaissent, on peut bien les soigner dès le début, mais il ne faut pas attendre que ce soit bien évolué. D'accord. Hein? Oui. Vous savez, la liste elle est longue. Hein. Je vous le dis, il y a 17 conseils. Ce que je propose, vous le voyez, c'est la passion, c'est le cœur. Il est là pour vous sauver. Je vais faire un témoignage, puisque moi j'ai vécu, notre maison est à côté de la clinique. D'analyse permanente, surtout mon papa, vomi sur l'amiante avec une clinique. Il se lève, il y va, quelle que soit l'heure. Et souvent, c'est au stade terminal que les gens arrivent. Bien trop tard pour être soignés. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette séquence. Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, d'avoir des missions, d'avoir l'énergie, d'avoir envie, je vais changer le monde. Mais si le cheval, il ne peut pas courir, pas possible. Ok? Donc la liste avec les 17 points qu'on n'a pas le temps d'aborder là, je suis désolée, je vous l'envoie par mail. Tous ceux qui se sont inscrits, on le met, donc on le recevoir par mail. Si vous n'avez pas donné le mail, donnez-le là-bas à l'accueil. Ok? Est-ce que ça vous va? Mettez bientôt. Amzai aranza rotsara misni conseil de taret. T'as dit ça là, mis conseil ici, hein. Soit mis tchata de foquet toi. Yo hein, c'est là là. Il faut abonner à mes bases coaching de là. Il taxe ça là là parce que moi je veux des chevaux qui courent. C'est ça le but, des lions, ok? Donc pour ça il y a de la discipline. Merci beaucoup, papa et maman. 17 conseils Elijah, tiens pour nous foutre des terrains Elijah, des ramis les jacques antaniens, d'abord comme des jacques comme Excusez-moi, je voudrais quand même insister là-dessus. Je suis pédiatre. Jusqu'à maintenant, j'exerce encore. Et je suis pédiatre depuis déjà 37 ans, quand on est rentré de France. Là, le conseil que je voudrais vous donner, c'est à propos du téléphone. Parce que je contacte, je suis donc en communication. En permanence aux États-Unis, il y a un neurologue qui se contacte avec moi. Déjà, je conseille ni téléphone à nul. Ça commence déjà pour les bébés. Parce que ce qui est grave actuellement, à qui ce qui est 6 mois, il va téléphoner la menace pour donner à manger. C'est fait de se rappeler, c'est un téléphone qui est là, c'est un téléphone. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il est menace les téléphones là. Les téléphones, ça, ils ondes. Les ondes qui nous entourent. Les téléphones, ça, ils ondes, ils ont téléphoné. Les téléphones, c'est bien ce qu'il y a là, les ondes, ils ont les saqués. En volant, ça, les atouts, les ondes, ils ont les saqués. Dès là, ça, ça, il va les bébés, les saqués, vous devez 6, 7, 8 ans. Les autres macarons là ça m'a comme arrendou les gars marendou et une suite ni manilis marendou ça vous une cellule visuelle nous neurologique vous les vrais là savez
makany amin'ny izy asaika makany amin'ny ophtalmo zany zany spécialiste maso dia manao solomaso raha reo markenareo tena fara zay betsaka amin'izao fotoana mivarotra solomaso manomboka eny Analakely eny Andravoahangy eny Anosy eny amoron'ny arabe feno maninona fo daholo ny mason'ny zazakely à quel âge manomboka même izy marama 3 ans 4 ans makany amiko izy détecteko tsy mahita daholo le zakely ataoko anareo fa 80% ngamba tena tsy exagéré l'église makao manao solomaso daholo vous mihitsy ny maso le zakely amin'izao fotoana zao et ce qui est plus grave encore ça s'arrête pas là izy zany a maso fotsiny mijany eo maso fa ina izy reo grave kokoa rehefa manomboka 10 11 12 ans fanidina le zakely c'est ça c'est le plus grave dia iny fa détectenay fanidina le zakely maninona cellule néurologique ny excité loatra amin'ny onde le zakely 3 4 5 heures par jour izy ngalo téléphone foana amena foana ohatra hoe iny zany amin'izao fotoana zao a le kilalao intellectuel sy zavatra rehetra amin'izao fotoana zao kilalao taloha le lego zavatra tsara rehetra be dia be le kilalao tsitonenyko mandany andro a fa amin'izao fotoana zao le ndrendrendrena remplacena amin'ny téléphone daholo. Les parents sont très contents de donner le téléphone à leurs enfants. Les enfants sont très contents de recevoir le téléphone. Les familles de la pharasérate, ce qui fait, un endroit, il va contacter, un lycée français va contacter, si masse, mon téléphone, tout, moi, un lycée français, jusqu'à 3e, si masse, on met les téléphones, regarder les téléphones, c'est même, si les enfants mis les heures de contact avec le téléphone. Ça, parce que le téléphone, et en fait, les pays de couple, la mise, c'est ce qui est grave, ça, on dit le téléphone, dans le manuel, on mourra et coucou, on mourra, même, ça va être Facebook, sauf qu'on a mieux, mais ça entraîne, on dit les honte, il m'a quand même cellule neurologique, ma carrière d'où, il m'a rassé les cellules nerveuses, m'a voie cancer du cerveau pour les adultes. Donc ça, soit ce qu'il faut, c'est un pédiatre, mais pour les adultes aussi, m'a voie cancer du cerveau, à baisser le cancer du cerveau, bon, je vous ai fait peur là, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces messages. Vous rêvez ça? Bravo. Merci, mon papounet. Merci les enfants.